Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous recevons avec grande grâce la possibilité d'assister à ce culte. Et je crois vraiment que c'est Dieu qui vous a conduit ici. Et que si tu vas servir le Seigneur Dieu de tout ton cœur aujourd'hui, et tu verras vraiment Dieu agir dans ta vie. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Au nom de Jésus, chacun de tes souhaits sera exaucé aujourd'hui. Que ceux qui disent Amen reçoivent cette parole. Acclamons le Seigneur. Acclamez plus fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans la communion, nous allons prier ensemble pour le début du culte. Père Céleste, nous te remercions pour cette grande grâce que tu nous as donnée de pouvoir venir ici. Nous savons vraiment que tu es un Dieu puissant et que tu es un Dieu compatissant envers nous. Nous savons que c'est ta main puissante qui va agir ici et maintenant. Pour chacun de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, nous te demandons également d'agir puissamment dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous tous qui assistons ici, croyez que Dieu va agir. Et pour vous qui nous suivez en ligne, gardez confiance, Dieu aussi va agir chez vous. Et voilà ce qui se passe parce que Dieu est comme ça. Que cette parole s'accomplisse en nous. Et pour vous qui nous suivez en ligne, ceux qui sont malades seront guéris. Et ceux qui sont ici également seront guéris. Et nous allons accueillir la louange maintenant. Continuez encore d'acclamer plus fort pour notre Seigneur. Alléluia. C'est avec une immense joie que nous vous saluons ce matin. Nous saluons toute l'assemblée qui est au sein de cette église. Et nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Amen. Avant de commencer la louange, nous allons lire un verset. C'est un verset que même les enfants de l'école du dimanche connaissent peut-être par cœur. Nous allons d'abord le lire en malgache et après on va trouver une traduction qui sera assez proche. Les tena Ndriamanitra izay hovakintsika amin'izao maraina izao dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo andiny fahafito amby roapolo. Dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao no Jehovah, Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Amen. Dans une version de la Bible, du français courant, c'est écrit « Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. » Amen. Izany tenin'Andriamanitra zany dia tenin'Andriamanitra marina hoe nolazaino an'i Jérémie mpaminany fa androany izy dia mitodika manokana aminao. Aujourd'hui, Dieu s'adresse vraiment à toi. Il te promet que quelle que soit la nature et la difficulté de ce que tu traverses, il peut te rendre vainqueur. Amen. Ninina zavatra lalovanao mety efa tena hoe nataonao daholo ny fomba rehetra hialana amin'ilay izy, mety hoe ao anatin'ny aretina izany, mety hoe ao anatin'ny olana manga tena hoe mafy dia mafy efa nitetezinao daholo ny toerana rehetra mety ahafahanao mahita vahaolana, fa androany Jesosy miteny aminao hoe tsisy zavatra tsy hainy atao, tsisy zavatra sarotra ka tsy hovovahany.
fanandrasany aminao androany a dia ampiakaro ny finoanao manana finoana hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao androany afaka manova ny tantaram-piainanao izy na ohatry ny ahoana na ohatry ny ahoana ny zavatra mitranga eo aminao na ohatry ny ahoana amafy ny zavatra hitany masonao dia izao ny tsarovo hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra izay tompoko mahay mihoatra noho izay eritreretinao aza izy mihoatra noho izay rehetra antenainao dia izany ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia andao amin'ity androany ity ndao hiaraka hitsangantsika dia hoy ao aminao hoe izay hira rehetrarehetra atao eto androany dia ataovy amin'ny finoana tous les chants qu'on va chanter aujourd'hui faites-le avec foi et ayez vraiment la foi que Dieu va agir ainsi dans ta vie et dans chacune des facettes de ta vie. Ni manafaka misa
Si tu peux le faire, tu peux le dire de ta propre bouche, afin que Dieu puisse arranger tout ce qui ne va pas. Tino ilam na benfiana now, Tino ifa beniula now, Tino beatra lucita na naletno, manana fatina faena de manchiksan, Israel de manchikaya now, Ismael san. A pecado flunawa Joan Marai. A pecado. Tena we manana confiança na demais Joan. Ainda tá o miocha no no físico Joan. E a ma fissa Joan ele ainda Il est le Dieu de l'impossible. Il sait tout faire. Toutes les choses que nous pensons que nous ne pouvons rien, Dieu, il peut le faire. N'oublie jamais qu'il a déjà ressuscité les morts. N'oublie jamais qu'il a calmé les tempêtes. Et n'oublie jamais qu'il a délivré les oppressés. Aujourd'hui, il peut faire plus pour toi. Aujourd'hui, il peut agir dans ta vie. Alors nous allons dire que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ula zaitika we andriamanitra tsy hay ataony andriamanitsika. Mahay manao mihoatra no izay eritreretintsika koa zay. Tout
zavatra rehetra tsy voafetra ianao izay tianao no ataonao ary mino izahay fa satria eto ianao dia ho ataonao zany ho ataonao mihoatra no izay eritreretinay satria ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra dia manana finoana izahay fa ho ataonao zany. Nous savons que toi tu es le Dieu qui peut faire toutes choses en temps. Alors aujourd'hui nous sommes reconnaissants car nous avons foi Seigneur que tu vas faire au-delà de ce que nous imaginons. Tena misaotra anao sahady izahay Andriamanitra velom-pisaorana anao ny ao anatin'ny fonay satria mino izahay fa hanao zavatra be dia be eo aminay ianao androany. Anova izay rehetra tokony amboarina eo aminay ianao, ampandresy anay ao anatin'ny adinay ianao. Tu vas faire cela aujourd'hui Seigneur. Dia izany no antoniranay androany. Na tsy mangataka tokoa ary zahay Jesosy dia omenao izay rehetra mahasoanay. Maika fa androany Jesosy hoe tonga eto anatrianao izay hitondra izay mety mavesatra aminay. Sambatra izahay manana an'ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Noho ny famindraponao nahita ny herin'ny fifaliana kamisaotranao nay manao zavatra-drehetranao Andriamanitra fangakana famonjena
conscients en ce moment que toi, tu sais tout faire. Tu nous prouves que toi, tu es le Dieu des miracles. Asewanom nefa inono anje manchan fagagan. Miunjke wanachianzan, maïzi anauzan isaï anchuan. Nous nous prosternons à tes pieds, car nous savons que rien n'est puissant comparé à toi. Que les choses que nous vivons sont futiles comparées à ta grandeur et à ta puissance. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi aujourd'hui, toi le Dieu des miracles. Seigneur, personne ne peut te faire observer. Oui, Seigneur, tu as ressuscité les morts. Sana
Andriamanitra ny fahagagana tokoa ianao. Samiary makantoera sika tompoko. Nous prenons notre place. Anokana fotoana anaovana vavaka miaraka sika rehetra amin'izao ori izao. Nous arrivons au moment où nous allons rester en communion dans une prière. Hivavaka isika ka hanolotra ny fiainantsika feno mba ho an'Andriamanitra. Nous allons prier, nous allons offrir toute notre vie à Dieu. Hivavaka isika ka ilaza amin'Andriamanitra fa hanao sitrapony isika mandritra fahavelomana eto ambony tany. Et nous allons prier et déclarer à Dieu que nous allons faire sa volonté durant notre vie sur cette terre. Hivavaka isika mba hatokatsika tena hirehitra sy hafana fo ho an'Andriamanitra. Nous allons aussi prier pour avoir beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'ardeur pour Dieu. Raha matika ny fiainana fiangonana amin'izao vaninandro zao ampitaina amin'ny fiangonana tamin'ny andron'ireo apôstôly ao. Et si nous comparons la vie d'église maintenant par rapport à celle des apôtres avant, Dia azo lazaina fa matory ny fiangonana amin'izao vaninandro zao. et nous observons vraiment que l'église dort aujourd'hui. Kanefa Andriamanitra mila fiangonana tena mifo sy mirehitra ary mafana fo ho azy. Mais Dieu veut une église de réveil et qui est brûlante de vie pour lui. Be dia be mihitsy mipirofo entina milaza hoe matory ny fiangonana amin'izao vaninandro zao. Il y a beaucoup d'indications qui montrent que l'église dort maintenant. Fiangonana izy fa mbola mandeha araky ny nofo. Ce sont des églises mais qui marchent selon la volonté de leur chair. Fiangonana izy kanefa tena mbola manota tanteraka amin'Andriamanitra. Ce sont des églises mais qui vivent encore dans le péché contre Dieu. Fiangonana izy kanefa tsy mety mandeha arak'ilay hiraka andran'Andriamanitra azy. Et ces églises-là même ne font pas la mission auquel Dieu les a appelées. Maniraka antsika rehetra matsy Andriamanitra tahaka ny nanoranandreo apôstôly. Puisque Dieu nous appelle et nous envoie en mission. Ny afatra izay naperak'Andriamanitra tamin'ireo apôstôly zany afatra izany no natao ho antsika rehetra ihany koa. Et cet appel que Dieu a laissé aux apôtres, il nous laisse maintenant aujourd'hui. Taorina ny afatra napetrak'Andriamanitra tamin'ireo apôstôly dia lasa tokoa izy ireo nandeha ny toroteny teny tontolo eny. Et quand Dieu a appelé à envoyer les apôtres, il les a envoyés prêcher la parole. Fa isika fiangonana ankehitriny vitsy amintsika no mba mandeha mitory ny filazantsara. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes encore très peu nombreux à aller prêcher la parole. Fatatsika fa miakina amintsika Andriamanitra mba aminjana fanany olona kanefa tsy mety mandeha isika. Mais nous savons que Dieu nous attend pour aller prêcher la parole et sauver des âmes, mais nous ne le faisons pas. Tena fatatsika tsara mihitsy hoe miakina amintsika Andriamanitra aminjana olona marobe amin'izao vaninandro farany zao. Et nous savons vraiment que Dieu nous attend pour sauver des âmes en ces fins des temps. Tena fatatsika tsara mihitsy ny famarinan'izany. Et nous savons vraiment la vérité de cette parole. Kanefa tsy mety mandeha isika. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Zany no anisan'ny porofo anankiray fa mbola matory ny fiangonana. Et cela indique qu'actuellement, l'Église dort encore. No zany andao hivavaka isika mba hiala amin'izay torimaso zay fa tena hifo tanteraka ho an'Andriamanitra. Et maintenant, je vous invite à prier en communion pour que nous soyons dans ce plein réveil et l'acceptation de la parole de Ary Dieu. tena manapa-hevitra ny ho an'Andriamanitra tokoa ianao. Et décide vraiment personnellement d'être à Dieu. Zao ny afatra nampitoran'Andriamanitra mpanompony tamin'ny maraina teo. Et voici ce que Dieu nous annonce ce matin. Reo olana tsy voava tamin'ny alala fametran-tanana sy mivavaka manokana natao anao. Tous les problèmes qui n'ont pas été résolus auparavant, Dia hoy Andriamanitra hoe iva izany rehefa mandeha ianao mamita niraka mitory ny filazantsara. et Dieu t'annonce que ces problèmes seront résolus quand tu iras annoncer, prêcher la parole de Dieu. Koa raha tena andeha tokoa ianao dia hisavitra lehibe sy magaga hitrango amin'ny fiainanao. Et si tu vas vraiment, il y aura des choses extraordinaires dans ta vie. Andaontsika anao hira anankiray andiny voalohany ihany misy maro antsa mitaraina dia hivavaka daholontsika rehetra. Nous allons d'abord faire cette louange ensemble avant de prier dans la communion. Ao anatin'ilay hira dia manolora ny tena ho an'ny tompo anao.
samy mandeha manolotena ho an'i Jesosy. Mandehanao ny tompo mandehana hoamin'izao tontolo izao mitsangana ry eny mitsangana fa izy nomana. Epipetrana ihany dia hiaraka hivavaka araka ilay fanetanana nataoko teo isika rehetra. Nous restons à notre place et nous allons faire la prière telle que je vous l'ai annoncée tout à l'heure. Tena asehoany atahitanao ary fa hiala amin'ny torimasom-panahinao ianao. Indique à Dieu que tu as soif et que tu vas quitter. Samy mivavaka avokoa isika rehetra tompoko. Que chacun prie de tout son cœur. Amangatsika rehetra ny Andriamanitra Dieu viendra te visiter ka hanapa-kevitra isika hiala amin'ny torimasom-panahy. et que tu vas décider de quitter ce sommeil spirituel Ka ho tonga tahaka andreo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany isika. et que nous ferons comme cette première église et ses apôtres, Hirehitra sy hafanafohan'Andriamanitra. que nous allons brûler pour Dieu. Tena anao ny sitrapon'Andriamanitra. Nous allons faire toute sa volonté Indrindrindrindra andeha hiarak'ilay hiraka izay andran'Andriamanitra atsika. et surtout faire la mission pour laquelle il nous appelle. Anao izay mahafapohan'Andriamanitra isika amin'izao fahavelomana izao. Nous allons faire la pleine volonté de Dieu. Samy mivavaka arak'izany tompoko. Que chacun prie. Manana etaeta andray ny fanahy masina ianao. Sois rempli du Saint-Esprit. Fa ny fanahy masina dia hanampy anao hitondra fifoazana. Car le Saint-Esprit va t'aider pour apporter ce réveil. Ary anisan'ny lehibe indrindra ny entanako antsika rehetra. Et la chose la plus importante que je vous annonce, Aoriana ty vavaka iarana manao ity. après cette prière que tu fais, Dia mandeha ihana mamita ny hiraka nandrano Jesosy anao ianao. va et accomplis la mission que Jésus t'appelle. Fa ny olana tsy voavahatra amin'izay. Et les problèmes qui n'ont jamais été résolus jusqu'à maintenant, Ho vahan'Andriamanitra rehefa mandeha mitorina ny filazantsara ianao. Dieu va les résoudre quand tu iras faire sa mission. Mandeha ihana ry havana mitorina ny filazantsara. Accomplis, va prêcher la parole. Ary manana finoana fa hanamarina zany teny ambarako zany Andriamanitra. Et garde la foi car Dieu va accomplir certainement cette parole. Toy izy mivavaka. Continue la prière. Toy izany mivavaka ao. Continue encore. Ataovy izay tokanao hifotateraka manomboka androany. Fais en sorte que tu sois totalement dans le réveil à partir de maintenant. Ataovy izay tokanao hafanafo ho an'Andriamanitra manomboka androany. Fais en sorte que ton cœur soit rempli d'ardeur et d'énergie pour Dieu. Toeriny devoly izay manakatsakana anao tsy rehatra ho an'Andriamanitra. Oppose-toi au diable qui veut que tu restes dans l'endormissement. Iratsy manao le hira hoe anao atompo andininy voalohany ihany. Et nous allons rester en communion dans cette louange encore.
ataovy ny hira Zany torini fitiavanao nefa milatsa ka ny filoanao anatonako anao atsaka ny tananao a Tompo atsaka ny atiavy tananao manora tena ho an'Andriamanitra anakakanao sy ny azo fizalianao manakaiky izany na ny voanao mivotraka isarando akipian'ny masosika Garde les yeux fermés. ry tompoandriamanitra ray ny malala masina zay ny an-danitro Père céleste qui êtes aux cieux, ianao no andriamanitra atsoko amin'ity andro androany ity tu es le Dieu que nous appelons ce matin amangy an'izao fiangonana rehetra zao ane ianao pour venir visiter toute cette église. ho alatsaka ho aminay ane ny fanenao masina Fais descendre sur nous ton Esprit Saint ka ho fiangonana ifotateraka izahay et que nous soyons une église dans le plein réveil, anao ny sitraponao ety an-tany ny any an-danitra que nous allons faire ta volonté telle qu'elle est au ciel. indrindrindrindra ndia amita ny iraka nandrano jesosy anay izahay Et surtout que nous allons accomplir la mission que Jésus nous a donnée. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, maro amin'ny olona ane no voavonjy amin'ny alalanay que plusieurs parmi nous soient sauvés à cause de cette mission. ho voavonjy ny fanany olona Que les âmes soient sauvées, ho sitrana ny marary que les malades soient guéris, hivan'ny olona que les problèmes soient résolus. indreto izahay ampiasao ho amin'izany asa izany Nous sommes ici, utilise-nous, Père. misaotra andriamanitro Merci, Père. amin'ny céleste. anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amen Amen. fisaoratsen'andriamanitra fa tsara namangy antsika izy dia hiteka mafy be isika Acclamons le Seigneur pour remercier. dia andao isika roso avy hatrany amin'ny fanaterana fanatsitra Et nous allons procéder maintenant aux offrandes et aux dîmes. tanterao ny fanatsitra atao avy amin'ny fonao rehetra na rakitra io na ampafolokarena io Accomplis la parole de Dieu, apporte la dîme et les offrandes de tout ton cœur. dia mandroso avy hatrantsika rehetra ao anaty zantsika no hiaraka anao hira anankiray amin'reto mpitarika reto Et nous allons avancer avec la louange. Manzaka mikery ianao tompo andriamanitry ny fakakany tompo tsy tora iavy indrindra andriamanitry ny tsy ay atao rehefa miteny ianao tompo tsisy matohitra anao hainao atao Manzaka tompo andriamanitry ny fakakany tompo tsy tola iavy andriamanitry ny atao rehefa miteny ianao tompo
tumbo sisi matuichana haina wata haina wata nisama chale haina wata tumbo haina wata nisama chale Tanana ho an'i Jesosy. Acclamons le Seigneur. Tiava tanana mafy ihany a ho Acclamez fisaorasika plus fort pour le n'Andriamanitra. remercier. Alléluia, Alléluia, alléluia. Alléluia. Apetrao amin'ny fonao ny tanana ho ilany dia asan'ny rato ny ilany. Mets ta main sur ton cœur et l'autre main élève-le vers les cieux. Dia ndao averisika izao vavaka izao. Et répétons cette prière. Jesosy Tompo, Seigneur Jésus, misaotra anao aho je te remercie satria eto ianao. parce que tu es ici présent. Velona aho satria velona ianao. Je suis en vie parce que tu es vivant. Miaina aho satria ianao no manome fiainanao aho. Je respire parce que ça vient de toi la vie. Hiteny amiko indray ianao androany. Tu vas me parler aujourd'hui. Hikasika indray ianao Tu androany. vas me toucher aujourd'hui. Mampatanjaka indray ianao Tu androany. vas me fortifier aujourd'hui. Fiainako ianao. Tu es ma vie. Fiainako ianao. Tu es ma vie. Fiainako ianao. Tu es ma vie. Misaotra Jesosy. Merci Jésus. Amen. Amen. Ya faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. C'est avec joie que je vous salue au nom de Jésus. Tena ho fitahiana ho asika ne ity fotoana ity. Puisse ce moment être une bénédiction pour nous. Miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Et je salue également le serviteur de Dieu. Ny tompony ombanao manokana paster. Que Dieu soit toujours avec toi. Hiditra ao anatin'ny fianonany hafatra isika amin'izao fotoana izao. À présent, nous allons entendre la parole. Tena tianao Andriamanitra. Dieu t'aime vraiment. Te hamonjy ny fiainanao izy. Et Dieu veut sauver ta vie. Te hikasika manokana ny mombanao rehetra izy. Dieu veut toucher toute ta vie. Satria izy ilay Andriamanitra sy miova. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas.
izy ilay Andriamanitra miasa mandrakakehitrindry Et il est le Dieu qui agit jusqu'à présent. ary iasa mandrakizay eo amin'ny Et fiainantsika. il va toujours agir dans notre vie. Ny lohatenin'ny afatra hoentiko eto androany dia izao: Le titre du message d'aujourd'hui, c'est que ekeo ny hiraka hanirahany rainao anao. accepte la mission que ton Père te demande de faire. Ekeo ny hiraka hanirahany rainao anao. Accepte la mission que ton Père te demande de faire. Satria ao ambadiky ny fanekesika an'Andriamanitra no misy ny fahasarana rehetra. Parce que dans l'acceptation, il y a toutes les vertus de Dieu. Ao ambadiky ny fanekesika ny hiraka ny rahan'Andriamanitra no misy ny vahaolana rehetra. Parce qu'après avoir accepté la mission de Dieu, il y a toutes les solutions aux problèmes. Ambadiky ny fanekesika ny fanirahan'Andriamanitra no azahosika ny zavatra ilaysika rehetra. Après qu'on ait accepté la mission de Dieu, nous recevrons tout ce dont nous avons désiré. Koa dia mety za hanaiky ny hiraka hanirahan'Andriamanitra. Alors accepte la mission que ton Père te demande de faire. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika dia ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio 2:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 izany. Ovaka isika amin'ny teny frantsay dia hoazavaiko amin'ny teny malagasy izany. Nous allons tout de suite lire la Bible qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 9. Au nom de Jésus, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Verset 4. Or, tout ceci arrivera afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches aux arbres et enjambèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Araka le teny nianosika iteo ity tantara ity dia mitantara ny niakaran'i Jesosy nakany à Jérusalem. Selon ce qu'on a lu tout à l'heure, cette histoire raconte le fait que Jésus soit allé à Jérusalem. Rehefa hiakatra ho an'i Jerusalema Jesosy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Quand Jésus alla vers Jérusalem, il y avait de la foule qui le suivait. Rehefa nanaraka azy anefa ireo vahoaka ireo dia tsy hoe nanaraka fotsiny fa ny aino izay teny nambarany Jesosy. Mais cette foule ne suivait pas juste Jésus, mais ils écoutèrent ce que Jésus disait. Tamin'ireo olona nanaraka azy ireo aza moa dia nisy no tena nahazo ny hiraka avy aminy. Et parmi cette foule qui suivait Jésus, il y a eu certains qui ont reçu une tâche venant de Jésus. Anisan'izany ireo mpianatra nirahana handeha amin'ny tendrombohitra anankiray izay nanodidina ny toerana ny lalovan'izy ireo. Et parmi ceux-là, les disciples de Jésus ont reçu la mission pour aller vers une montagne. Araka ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny vakisika teo. Et selon la parole qu'on a lue tout à l'heure, dia hitan'i Jesosy fa misy boriky mifatotra ao amin'io tendrombohitra io. Jésus a vu qu'il y avait un âne attaché à cette montagne. Sy hitan'ny mpianatra sy ireo olona nanaraka azy hoe misy boriky mifatotra ao amin'io tendrombohitra io. Ni la foule ni les disciples ne voyaient pas cet âne qui était attaché sur cette montagne. Fa Jesosy kosa mahita fa misy boriky mifatotra ao ary tokony vahana ny fatorana mamatotra ny boriky io. Mais Jésus a vu qu'il y avait un âne attaché sur cette montagne et qu'il fallait le détacher. Tamin'izany indrindra no nandraisan'i Jesosy fanapahan-kevitra haniraka mpianatra hamaha ilay boriky mifatotra. Et c'est à ce moment-là que Jésus a pris la décision pour envoyer les disciples pour détacher l'âne. Ireto olona manaraka an'i Jesosy ireto dia samy manana ny olana tia no entina eo amin'i Jesosy avokoa.
Ces personnes qui suivaient Jésus avaient tous leurs problèmes personnels. nefa jesosy a sy hoe sy mijery ny olana misy eo am'le olona manaraka azy fa tiany jesosy ho hita kosa ny olona makatoa dia sy maintsy mahita vahaolana. Et Jésus ne voulait pas juste ne pas résoudre les problèmes des gens, mais Jésus veut voir à quel point les gens acceptèrent sa parole. Ka dia naniraka ny mpianatra jesosy ama ny fatoran'ilay biriky. Donc Jésus a envoyé les disciples pour détacher l'âne. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia misy olona mamatra io biriky mifatra ao io. Et selon la parole de Dieu, il y avait un propriétaire qui attachait l'âne. Ary tamin'ny fanirahana azy dia nazavainy tsara fa mety hanakana ny mpamatotra azy. Et selon la parole, il est expliqué que peut-être le propriétaire ne voulait pas détacher l'âne. Nefa raha miteny ny anaran'i Jesosy ny olona mama, ny olona voahiraka dia hovahana ny fatoran'ilay biriky. Mais quand la personne qui va faire la mission prononce le nom de Jésus, l'âne va être détaché. Rehefa nakatoa ny hiraka nanirana azy ny mpianatra dia voavaha ilay fatoran'ny biriky. Et quand les disciples ont accepté la mission que Jésus leur a confiée, l'âne a été détaché. Tsika ihany koa izay manaraka an' Jesosy io dia olona eo ambany fanirahany ary tokony hanaiky ny hiraka anirahany atsika. Et nous tous aussi qui suivons Jésus, nous avons une mission et nous devons accepter cette mission d'aller détacher les ânes. Fantatry ny tompo fa manana ny olana misy eo amin'ny fiainasika tsirairay avy isika. Dieu sait pertinemment que nous avons des problèmes personnels. Efa fantatry Jesosy ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Jésus connaît déjà le problème que tu as et que tu traverses en ce moment. Efa fantatry ny tompo ny ady atrehinao. Jésus sait déjà les difficultés que tu traverses. Nefa maniraka atsika ihany koa ny tompo mba handeha hanatanteraka ny asany aorinan'izay dia hamany olana misy eo amin'ny fiainanao izy. Mais pourtant, il nous envoie quand même pour aller faire sa mission. Mais après qu'on ait accepté cette mission, il va résoudre nos problèmes. Toetra ao amin'Andriamanitra mihitsy ny maniraka ny olona manaraka azy. C'est vraiment le caractère de Dieu d'envoyer les gens qui le suivent en mission. Toetran'i Jesosy ihany koa ny makatoa an'Andriamanitra ray amin'ny hiraka anirahana azy. Et c'est le caractère de Jésus d'accepter la mission que le Père lui confie. Izay toetra izay fantany fa mampahomby no tiany hiaina ny kristianina amin'izao vaninandro hiaina sika izao. Et c'est ce caractère de Jésus où il a vu de succès qu'il veut qu'on vive aussi à cette époque. Andao ange ovaka isika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Lioka toko faefatra ny andininy fa 8:20. On va lire ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18. Ovakiko amin'ny teny malagasy. Fanifanahan'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatrotra izy sy fampahiratana amin'ny zamba. Anafaka izay nampahoriana. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Nambaran'i Jesosy mazava fa ny hiraka nampanaoviny ray azy dia ny hanafaka ny mpifatry ary hampahiratra ny zamba. Jésus a dit clairement que Dieu l'a envoyé pour délivrer les captifs et pour recouvrer la vue des aveugles. Zany hoe hanafaka ny olona ao anatin'ny fatorana. C'est-à-dire pour libérer les gens dans les oppressions, Hampahiratra ny olona ao anatin'ny fahazambana. pour recouvrer la vue des gens aveugles. Inona moa ny famatorana misy amin'izao vaninandro iaina sika izao? Quels sont les liens qui lient encore les gens à cette époque? Voafatry ny fahantrana ny olona. Les gens sont liés par la pauvreté, Voafatry ny aretina ny olona. les gens sont liés par la maladie, Voafatry ny fahazaran-drasy ny olona.
Ils sont liés par des mauvaises habitudes. voafatry ny fahotanan'ny olona Ils sont liés par le péché. te hanafaka an'izany Andriamanitra. Et Dieu veut délivrer ces personnes-là. Te hamonjy ny olona ao anatin'izany Et Andriamanitra. Dieu veut sauver ces personnes-là. Satria efa tomotra ny andro, efa akaiky ny fotoana Parce que le moment est venu, ho any an-danitra isika. on va aller au ciel. Ho any an-danitra isika. On va aller au Ho any ciel. an-danitra isika. On va aller au ciel. Koa dia maniraka asika Andriamanitra mba ho fahafahana amin'ny mpiarabelona. Donc Dieu nous envoie pour délivrer ceux qui sont autour de nous. Koa dia maniraka asika Andriamanitra hamano fatoran'ireo mpifatry. Dieu nous envoie pour délivrer les captifs. Maniraka asika Andriamanitra hampahiratra ny mason'ny zampa. Et Dieu nous envoie pour recouvrer la vue des aveugles. Inona moa ny fahazambana misy amin'izao vaninandro iainasika izao? Quelle sorte d'aveuglement il se trouve en ce moment? Tapidaraka le ny olona. Les gens ne trouvent plus où aller. Tsy mahita lalana ivoahana ny olona. Les gens ne trouvent plus d'issue. Miasa ihany fa tsy mahita tombony amin'ny asa atao. Les gens travaillent, mais ils ne trouvent pas de bénéfice. Maro ny mitady asa nefa tsy mahita ny asa tadiaviny. Beaucoup cherchent du travail, mais n'en trouvent pas. Maro ny miasa mamboly nefa tsy mahita vokatra amin'ny famboleny. Beaucoup plantent des choses, mais ne voient pas des fruits. Izay zavatra atao dia tsy misy manjary avokoa. Tout ce qu'ils font n'est pas fructueux. Noho ny inona? Noho ny famatoran'ny fanahy ratsy. Pourquoi? À cause des mauvais esprits qui les tiennent captifs. Noho ny fiasan'ny demony mampiseho fa misy izy. À cause des œuvres du démon qui montrent qu'ils existent. Mifidy antsika Andriamanitra mba ho fampahiratana ny zampa. Mais Dieu nous choisit spécialement pour retrouver la vue des aveugles. Maniraka asika Andriamanitra mba ho famahana ny fatorany. Et Dieu nous envoie pour délivrer les captifs. Raha iverena asika ny tenin'Andriamanitra ny ainga asika tao amin'ny Matthieu izay voalaza teo. Si nous revenons à la parole de Dieu qu'on a lue tout à l'heure dans Matthieu, Rehefa tonga tao amin'ilay tendrombohitra ny mpianatra ny irany, quand les disciples arrivèrent à la montagne, dia hita tao tokoa ilay briky mifatotra. et ils ont vraiment vu une âne qui était attachée. Amin'ny maha-olombelona dia tahaka ny tsy mampino. Et en tant qu'être humain, c'est pas vraiment croyable. Satria tsy mbola nisy niakatra tao na Jesosy na ny mpianatra. Parce que ni Jésus ni les disciples n'ont pas encore été allés à la montagne. Nefa nasehony Jesosy ny maha-Andriamanitra azy. Mais Jésus a montré qu'il était Dieu Fa mahita ny miafina rehetra et Andriamanitra. qu'il peut tout voir. Mahita ny olona tiany ho vonjena Andriamanitra. Dieu voit celui qui veut sauver. Mahita ny olona tiany ho avotana Andriamanitra. Dieu voit celui qu'il veut secourir. Zay ny antony anirana asika. Et c'est pourquoi il nous envoie. Maro ny olona mifatotra any ambadikandry. Il y a beaucoup de gens qui sont restés captifs. Maro ny olona mbola anatin'ny gadra any ambadikandry. Il y a beaucoup de gens qui sont encore Maro emprisonnés. ny olona anatin'ny famatorana any ambadikandry. Il y a des gens qui sont encore attachés. Mila anao mandeha izy mba hamany fatorany. Et ces personnes ont besoin de toi pour les libérer. Mila anao miesika izy mba hamany fatorany. Ils ont besoin de toi pour les libérer. Efa nambaran'ny tompo mialoha ihany koa ny zavatra mety hitranga. Et Dieu a déjà dit en avance ce qui va se passer. Inona moa ny zavatra mety hitranga araka ny nambarany teo? Mais qu'est-ce qui va se passer selon ce qui est dit dans Matthieu? Rehefa manomboka mamahany io briky mifatotra io ianareo dia misy olona hiteny anareo hoe ataonareo inona ny briky mifatotra. Et au moment où vous allez libérer l'âne, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire de cet âne? Zany hoe tiany tompo ambara fa io mamatotra azy io dia sy hamela mora ny ahafaka azy amin'io fatorana io. Où est-ce que Dieu veut en venir? Il veut dire que cet âne-là ne va pas être libéré facilement. Nefa raha ny anaran'i Jesosy no ampiasaina dia mivaha ny fatorana rehetra. Mais si nous utilisons le nom de Jésus, l'âne va être libéré facilement. Raha ny anaran'i Jesosy no ampiasaina dia tsy misy mahatazona an'ireo voafatotra ireo. Si nous utilisons le nom de Jésus, personne ne peut retenir ces gens-là captifs. Satria ny anaran'i Jesosy no fitaovana na sabatra hoentsika manapatapaka ny fatorana rehetra. Parce que le nom de Jésus, c'est l'arme puissante dont nous utilisons pour délivrer les gens.
te hitodika aminao manokana androandry. J'aimerais te parler particulièrement aujourd'hui. Tonga eto ianao a ho afahana ny fatorana. Tu es venu ici pour être délivré. Tonga eto ianao a ho sokafana ny fahazambana rehetra. Tu es venu ici pour retrouver la vue. Mety very hevitra mihitsy ianao amin'ny fiainanao. Peut-être que tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Mety hisy tapidalaka le ianao amin'ny ataonao. Peut-être que tu ne trouves plus d'issue dans ta vie. Mety efa sy mahita lalana ivoahana mihitsy ianao. Peut-être que tu ne trouves plus où aller. Ny anaran'i Jesosy no vahaolana ho anao. Le nom de Jésus est la seule solution Ny pour toi. anaran'i Jesosy no vahaolana ho anao. Le nom de Jésus est la solution pour toi. Izy no amaha ny fatorana. C'est lui qui va te délivrer. Izy no mamaha ny fatorana rehetra. C'est lui qui va te délivrer de toutes les captivités. Izy ihany koa ny anokatra ny masonao. Et c'est lui qui va ouvrir tes yeux Ahatonga anao ahita lalana ivoahana amin'io ady misy eo amin'ny pour que fiainanao. tu puisses retrouver une issue pour sortir de cette difficulté. Alléluia. 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 Ny mpianatra rehefa nirahana tao amin'ilay tendrombohitra dia ny fanekena ny tenin'Andriamanitra no vahaolana taminy. Quand les disciples furent envoyés à la montagne, la solution pour eux, c'était d'accepter la mission. Ny baiko azy ny mpianatra dia ny hoe vahao izy dia hoento aty amiko. L'ordre que les disciples ont reçu, c'était que détachez l'âne et emmenez-le-moi. Hoento aty amiko izy. Emmenez l'âne chez moi. Raha ny fahitana dia sy io briky io a dia efa mifatotra tao ambonin'le tendrombohitra. Selon les yeux humains, cet âne a été déjà attaché à la montagne. Nefa ny baiko azo vahana dia hoentina eo amin'ny Jesosy. Mais l'ordre reçu, c'était de détacher l'âne et de l'emmener à Jésus. Zany hoe ny fandresen-dahatra tokony hoentina amahana an'le briky sy ny zavatra ho teneninao dia efa napetraka Jesosy ao ambavan'ny ny rahana. C'est-à-dire que la conviction a été déjà déposée dans la bouche de ceux qui sont envoyés. Noho izany aza matahotra any amin'izay ho teneninao. Alors, n'aie pas peur de ce que tu as à dire. Raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tamin'io Matthieu io ihany. Et si on regarde encore la parole qui est écrite dans Matthieu, Rehefa voavaha ny briky dia noentin'izy ireo nanantona any Jesosy. quand l'âne fut détaché, ils l'ont emmené vers Jésus. Ary rehefa tonga teo dia nampiasain'i Jesosy amin'izay nilany azy. Et quand l'âne fut arrivé à Jésus, Jésus utilisa l'âne. Nafahan'i Jesosy isika mba ho azy ny ampiasaina. Jésus nous a aussi libérés pour qu'il puisse nous utiliser. Novonzen'i Jesosy isika mba olona azy ny ampiasaina. Jésus nous a sauvés pour qu'il puisse nous utiliser. Fantaro ny antony namonjenanao. Connais la raison pourquoi Dieu t'a sauvé. Fantaro ny antony nanavotana anao. Connais la raison pourquoi Dieu t'a secouru. Nafana tao anatin'ny faharasiana isika mba ho azon'Andriamanitra ampiasaina. Dieu t'a sauvé de la misère pour qu'il puisse t'utiliser. Maro amintsika nefa niaina tao anatin'ny faharatsiana teo aloha. Beaucoup d'entre nous ont vécu une vie de misère avant. Maro amintsika niaina tao anatin'ny vovoky ny fahafatesana mihitsy teo aloha. Beaucoup d'entre nous vivaient dans le ténèbre avant. Maro amintsika nefa sy nisy vidiny tamin'ny mpiarabelona mihitsy teo aloha. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas de la valeur Nefa avant. noho ny amin'ny Jesosy dia nafana ianao. Mais grâce à Jésus, tu as été délivré. Nefa noho ny amin'ny Jesosy dia voavonjy itsika. Mais grâce à Jésus, nous avons été sauvés. Ary sy mbola io toerana misy anao androany io ny tiany tompo ametrahana anao. Et ce n'est pas encore cette position que tu vis aujourd'hui que Dieu veut te positionner. Fa mbola misy toerana sara lavitra tiany Il y a- tompo ametrahana Il y a anao. encore une meilleure place où Dieu veut te placer. Ametraka anao amin'ny toeram-boninahitra izy. Dieu veut te placer dans une place de gloire. Ametraka anao amin'ny toeram-pifaliana izy. Dieu veut te placer dans une position de joie. Ametraka anao amin'ny toerany olona manana maizy azy tokoa izy. Dieu veut te placer très haut Satria nafana ho amin'ny fanafahana ianao. parce que tu as été délivré par Dieu. Ny anjarantsika dia ny manaiky ny iraky ny raitsika.
Notre part, c'est de juste accepter la mission que Dieu nous dit de faire. mitady olona irahan'andriamanitra androandry. Et Dieu cherche des gens pour envoyer aujourd'hui. Sainy fa tao anatin'ny olona betsaka nanaraka an' Jesosy dia nisongainy ny olona irahany. Parmi tous ces gens qui ont suivi Jésus, il y avait des gens spécifiques que Dieu a envoyés. Sy ny olona rehetra nanaraka azy ny napiakariny tany amin'ny tendrombohitra. Dieu n'a pas envoyé tous les gens qui le suivaient à la montagne, Fa izay olona tena manaiky azy. mais seulement ceux qui vont l'obéir. Izay olona tena resy lahatra ny aminy. Seulement ceux qui sont convaincus. Izay olona te ahitany tsy fahita. Seulement ceux qui veulent voir ce qui n'est pas vu par les hommes humains. Te anontany ianao androandry. J'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Mba isan'ny olona te manaiky ny irak'Andriamanitra ve ianao? Fais-tu parmi des gens qui vont obéir à Dieu, faire sa mission? Isan'ny olona te ahitany tsy fahita ve ianao? Est-ce que tu veux voir des choses miraculeuses? Raha manaiky ianao dia ampiasanao Andriamanitra. Si tu vas accepter, Dieu va t'utiliser. Raha manaiky ianao dia hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Si tu vas accepter, Dieu va agir dans ta vie. Sainao nge zao zavatra misy zao hoe Imagine un peu ce qui se passe. rehefa nivahana amin'ny brika ka nanaiky ihany koa ny brika ampiasain'i Jesosy dia nandeha teo ambony lamban'ny olona marobe. Quand l'âne fut détaché et qu'il ait accepté d'être utilisé par Jésus, il marchait au-dessus des vêtements de tous les gens. Raha ny zava-nisy tamin'ny fiainan'ity brika ity tao ambonin'ny tendrombohitra tao La vie de cet âne avant, dia tebiteby lavany no ny ainany. c'était une vie de crainte, Tahotra no nisy teo aminy. c'était une vie de peur. Ranomaso no ny ainany tao. Il vivait dans le pleur. Fahafatesana no efa nandrasany. Il attendait la mort. Nefa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra Mais quand la parole de Dieu fut venue sur lui, ka nivaha fatorana teo aminy et quand il fut détaché, dia nanomboka nipetraka tamin'ny toeram-boninahitra izy et il commence à avoir une vie de gloire, satria Jesosy no eo aminy. parce que c'est Jésus qui était sur lui. Tokony handray fanapa-kevitra isika Nous devons prendre la décision mba tena olona azon'Andriamanitra ampiasaina. pour que Dieu puisse vraiment nous Mba utiliser. tena olona manaiky ny voalaza ny Pour tenin'Andriamanitra. que nous soyons des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Satria te hitondra asika amin'ny toeram-boninahitra Parce que Andriamanitra. Dieu veut nous emmener dans une vie de gloire. Andro ny fahoriana zao hiaina asika zao. Notre vie d'aujourd'hui, c'est une vie de souffrance. Andro ny ranomaso zao hiaina asika zao. C'est une vie de pleurs. Tonga ihany koa nefa ny fahazavana Mais la lumière est aussi venue hanafaka anao amin'ny fatorana. pour te libérer de Hanafaka anao amin'ny captivité, ranomaso. pour te délivrer des pleurs, Hanafaka anao amin'ny alahelo. pour te délivrer de la tristesse. Te hanafaka asika Andriamanitra. Dieu veut vraiment nous délivrer. Te hamozy ansika Andriamanitra. Dieu veut nous sauver. Ny fiaina asika eto ambonin'ny tany zany izay manaraka an' Jesosy Notre vie sur terre, nous qui suivons Jésus, dia fiainana makany amin'ny fanafahana. c'est une vie qui est dans une libération. Fiainana makany amin'ny famonjena. C'est une vie de salut. Alléluia. 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 Raha ny dinihana ihany koa ilay tenin'Andriamanitra amin'io Matthieu toko faha 20 io. Et si on regarde bien ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 21, Rehefa nanomboka azon'i Jesosy nampiasaina ilay briky iny voavaha fatorana quand Jésus a pu utiliser l'âne qui a été détaché, dia maro ny olona norakoraka nanao hoe hosana hosana. il y avait beaucoup de gens qui criaient Hosanna, Hosanna. Zavatra anankiroa no entiko azavaina amin'io teny hoe hosana io. J'aimerais expliquer deux choses sur ce mot Hosanna. Ny voalohany dia fanomezam-boninahitra an'ilay mpanafaka. Premièrement, c'est pour rendre gloire à Dieu le libérateur. Ho fanazana an'ilay mpanavitra. C'est pour honorer le Sauveur. Ho fankalazana ny fanavotana nataon'ilay nanavitra. C'est pour célébrer le salut que Dieu a fait. Ny fandehanasika manao ny asan'Andriamanitra izany. Donc le fait que nous allions pour prêcher l'évangile, Dia fanambaranao eo amin'ny manodidina anao sy amin'izay alehanao fa nanafaka anao Andriamanitra. c'est que tu proclames publiquement que Dieu t'a sauvé. Fanambaranao amin'ny olona hitorianao fa namozy anao Andriamanitra. C'est que tu proclames publiquement que Dieu t'a libéré.
ho fanambaranao amin'ny olona izay andefasan'ny tompo anao fa mahay mamonjy ny olona mifatotra Andriamanitra. C'est pour que tu témoignes aux gens où tu vas aller que Dieu peut sauver. Alléluia. 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 Raha vakina ihany koa nefa amin'ny baiboly ny hosana eto dia misy an'ilay astérix kely ho an'izay manao izay mitondra baiboly. Ny dikany dia olona miansoanso hoe vonjeo, vonjeo. Mais si on regarde aussi la Bible, il y a une autre traduction du mot Hosanna qui veut dire sauve-moi, sauve-moi. Fa inona moa ny zava-misy eto zany raha io dikateny io tokoa no dinihana. Mais selon cette parole, qu'est-ce qui se passe alors? Na dia ny olona manodidina eny azy dia samy miandry fatratra ny fotoana ny famonjena. Tous les gens qui se trouvaient autour attendaient aussi le jour de leur salut. Feno olona mitarahina eny rehetra eny. Il y avait beaucoup de gens qui criaient partout. Feno olona mitomany eny rehetra eny. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient partout. Miandry asika hitory ny anaran'i Jesosy izy. Et ces gens-là nous attendent pour proclamer le nom de Jésus. Miandry asika hanambara ny famonjena izy. Ces gens-là nous attendent pour proclamer la délivrance. Miandry an'ilay teny famonjena ho tonga eo aminy izy. Ils attendent le mot de salut pour arriver chez eux. Satria raha ity teny ambara eto ity sy indray mandeha no miteny hoe hosana. Parce que selon cette parole qu'on a lue tout à l'heure, ce n'est pas juste une fois que les gens criaient Hosanna. Fa niverimberina le teny hoe hosana zany hoe miverimberina le teny hoe vonjeo re, vonjeo re. Mais le mot Hosanna a été répété plusieurs fois, c'est-à-dire que les gens voulaient être sauvés plusieurs fois. Sauve-nous, sauve-nous. Iza no andrasanao hitondra ny vaovao mahafaly aminy. Et qui est-ce que tu attends pour emmener la bonne nouvelle? Tiako ny milaza aminao androany. Ianao ilay hitondra ny vaovao mahafaly. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est toi qui vas annoncer la bonne nouvelle. Ianao ilay hitory an'ilay famonjena. C'est toi qui vas proclamer le salut. Ianao ilay mpamahafatorana. C'est toi qui vas libérer les captifs. Hifaly n'olona noho ny aminao. Les gens vont se réjouir à cause de toi. Satria ho afaka izy. Parce qu'ils vont être sauvés. Satria hivaha fatorany. Parce qu'ils vont être libérés. Satria hisokatra ny masony. Parce qu'ils vont recouvrer la vue. Ka dia hahita fiainana vaovao Et izy. ils vont voir une nouvelle vie. Ka dia hahita famonjena izy. Et ils vont voir le salut. Feriko ny fanontaniana. Manaiky ny ho iraka ve ianao? Je répète encore ma question. Est-ce que tu veux accepter la mission? Alléluia. Kipindray masony nofo ara hoe J'aimerais que tu fermes les yeux petra amin'ny fonao indray ny tananao. et que tu mettes ta main sur ton Asan'ny cœur rato ny ilany. et que tu élèves l'autre main dans les cieux Avereny zao vavaka izao. et répète cette prière. Jesosy eo manaiky aho. Jésus, j'accepte. Jesosy eo manaiky aho. Jésus, j'accepte. Ity aho iraka aho. Me voici pour être ton Ity envoyé. aho iraka aho. Me voici, envoie-moi. Hitondra famonjena ny antom-pisiko. Je vis pour emmener la Hitondra libération. fanavotana ny antom-pisiko. Je vis pour sauver les âmes. Miantso ahy ianao. Tu m'appelles Maniraka ahy ianao. et tu m'envoies. Jesosy eo ity aho. Jésus, me voici. Jesosy eo ity aho. Jésus, me voici. Ianao no ampiteniny vavako. C'est toi qui vas me faire parler. Ianao no mampiteniny C'est vavako. toi qui vas me faire parler Amany fatorana. pour délivrer les captifs, Hamonjy ireo mifatotra. pour libérer les opprimés, Ampahiratra ny zamba. pour recouvrer la vue des Jesosy eo aveugles. ity aho. Jésus, me voici. Jesosy eo ity aho. Jésus, me voici. Manaiky aho Jesosy aho. J'accepte Jésus. Manaiky ho iraka aho aho. J'accepte d'être ton Manaiky envoyé. no ampiasainao aho. J'accepte d'être utilisé par Andeha toi. Jesosy aho. Je vais partir. Andeha Jesosy aho. Je vais partir. Enao ny ampahomby aho. C'est toi qui vas me donner du Satria enao no succès maniraka. parce que c'est toi qui m'as envoyé. Misaotra Jesosy eo. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ekeo ny iraka ny ranany. Accepte la mission aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Fanontaniana mety mipetraka dia ny hoe Il y a des questions qui peuvent se poser, ahoana ny amiko? comme tu vas dire, et pour moi alors, Ahoana ny olana misy amiko ity? et pour mon cas, pour mon problème, Ahoana ity adiko ity e? et mes difficultés alors,
ao anatin'ny fanekenao dia ivany olana. C'est dans l'acceptation que tes problèmes vont être résolus. Ao anatin'ny fanekenao dia hiditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. C'est dans ton acceptation que Dieu va agir dans ta vie. Donc isika izery tenin'Andriamanitra atao amin'ny Ezekela toko faharoa ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy dao mba ho vakisika amin'ny teny frantsay dia averiko vakiana amin'ny teny malagasy. On va lire un verset qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 2, versets 2 à 5. Au nom de Jésus. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy fanahy tonga tato anatiko raha nyteny tamiko izy ka nampisangana ary reko izay nyteny tamiko ary hoy izy tamiko ry zanak'olona maniraka anao aho ho amin'ny zanak'Israely aho eny ho amin'ireo zay tilisam-piodina izay efa niodina tamiko izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androandry ary ho any amin'ny zanaky ny mafiandrina tsy madipo no anyrahako anao ary anao aminy hoe izao no lazainy Jehovah Tompo ary na iaino izy na tsy iaino fataranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Alleluia. Andriamanitra maniraka asika ho eny amin'izao tontolo izao. Dieu nous envoie pour aller dans le monde. Efa fantatry ny Tompo fa maro amin'ireo nefa niodina. Dieu sait déjà qu'il y a parmi le monde qui se sont révoltés contre lui. Fantatry ny Tompo fa maro amin'ireo mafiatoka. Dieu sait pertinemment qu'il y a parmi eux des rebelles. Fantatry ny Tompo fa maro amin'ireo ny mini tsy manaiky tsy mino. Et Dieu sait pertinemment qu'il y a parmi ces gens-là qui ne croient pas. Nefa maniraka ihany Andriamanitra. Mais Dieu nous envoie quand même. Satria miala nenina amin'ny olona mafiatoka Andriamanitra. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas regretter. Ao anatin'ny fandehananao dia ianao ahita fahasarana. Le fait que tu marches, tu vas voir la bonté de Dieu. Aza mijery ny mamafiatoka azy. Ne regarde pas les rebelles. Aza mijery ny mampiodina azy. Ne regarde pas les révolteurs. Aza mijery an'izay ditrany. Ne regarde pas qu'ils soient têtus Fa ou non, mandehana ekeo ny hiraka. mais accepte juste d'être envoyé. Fa Andriamanitra ombanao. Mais c'est Dieu qui va te donner du succès. Andriamanitra hampiasa anao. C'est Dieu qui va t'utiliser. Maro ny olona efa kivy mahita ny ditram-badiny na ny ditra ny fianakaviany ny amin'ny zavatra hitany masony. Il y a plusieurs gens qui sont déjà découragés en voyant à quel point leur femme est têtue ou leur famille. Satria mahita ny zavatra misy eo aminy izy dia tsy te hiteny intsony na tsy te hitory intsony ny anaran'i Jesosy. Parce que quand ils voient la situation, ils ne veulent plus rien dire, ils ne veulent plus annoncer Jésus. Raha ity teny ity efa fantatry ny tompony zava-misy. Mais selon cette parole, Dieu sait déjà la situation. Efa fantany ny zava-misy ao. Dieu sait déjà ce qui se passe dans ta maison. Fa maniraka antsika ihany izy mandeha ihany mitory. Dieu sait ce qui se passe dans le monde, mais il nous envoie quand même, va et prêche l'évangile. Anjarany mamonjy ny olona. C'est sa mission de sauver les gens. Anjarany manafaka ny olona. C'est sa part de libérer les gens. Ny anjaranao dia ny manaiky azy. Mais ta part, c'est de juste obéir. Ny anjaranao dia ny mihaino ny teny ambarany. Ta part, c'est de juste écouter ce qu'il dit. Ny anjaranao dia ny makatoa ny teny nambarany. Ta part, c'est de juste obéir à sa parole. Te hamonjany io fiainam-pianakavianao io mako Andriamanitra. Dieu veut sauver ta famille. Te hamonjany io tokantranonao io Andriamanitra. Dieu veut sauver ton foyer.
zay mahatonga azy mbola maniraka asika foana mandraka androany mitorify ilazantsara. C'est pourquoi il nous envoie toujours, va et prêche l'évangile. Ambarao ny am Jesosy, Va et parle de Jésus au monde. ambarao ny asa nataony, Va et proclame les œuvres de Dieu au ambarao monde. zay fantatrao momba azy. Va et parle à propos de Jésus au monde. Fanjaran'ny tompo a ny manafaka ny olona. Mais c'est la part de Dieu de le délivrer. Anjaran'ny tompo a ny mamonjy ny olona. C'est la part de Dieu de sauver les hommes. Alléluia. 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 Tô sika hiditra amin'ny tokony atao hoe On va maintenant voir ce qu'il faut faire. efa nambara teto tanatin'ny 2 volana izay fa mila mandeha manao ny asan'Andriamanitra isika. Durant 2 mois, on a toujours annoncé qu'il faut qu'on va et on prêche l'évangile. Mila mandeha mitory ny filazantsara. Qu'il faut qu'on prêche l'évangile. Zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona toko 2:5. Il est écrit dans Jean chapitre 2 verset 5. Jaona toko 2:5. Jean chapitre 2 verset 5. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ataovy izay asainy ataonareo. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Inona moa no nipoiran'ity teny ity? C'est quoi l'origine de cette parole? Tamin'ny fotoana saika nisy fahafahambaraka tao amin'ny fampakaram-bady anankiray. Au moment dans le mariage où les mariés ont presque eu honte, Tao anefa Marie sy Jesosy. il y avait Marie et Jésus dans ce mariage. I Marie no nahita ny zava-nisy mialoha. Et Marie a vu la situation en avance. Ary Marie dia mahafantatra fa ny olona mankatoa tsy maintsy mahita valimbavaka. Et Marie savait pertinemment que celui qui obéit doit voir le miracle de Dieu. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy Maria niangavy taminy ny teny taminy fa laniny divay dia valiny tsy nahafa-po no hitany. Et quand Jésus est allé vers Jésus pour dire qu'il n'y a plus de vin, elle n'avait pas une réponse satisfaisante. Satria ny tenina valiny Jesosy azy dia ny hoe tsy mbola tonga ny fotoanako. Parce que Jésus l'a répondu, le moment n'est pas encore venu. Fa Maria sy ny zaniny na dia mbola tsy nahazo valiny teo ny eo. Mais Marie ne s'est pas arrêtée là, même si elle n'a pas eu une réponse satisfaisante. Fa mbola ny teny ny mpikarakara ihany ary ny teny an'io teny io manao hoe ataovy izay asainy ataonareo. Mais elle a encore dit aux autres serviteurs, faites ce qu'il vous dit de faire. Tahaka ny miteny amintsika amin'izao olana misy amintsika izao. Et comme je vous dis aussi aujourd'hui, Mety mbola tsy nahazo valiny ianao omaly, mbola tsy nahazo valiny androandry. peut-être que tu n'as pas encore eu la réponse à ta prière hier ou aujourd'hui. Fa androany ny teny tonga ataovy izay asainy ataonareo. Mais je te dis aussi aujourd'hui, faites ce que Jésus vous dit de faire. Fa rehefa manatateraka ianao amaly vavaka anao Andriamanitra. Car si vous allez obéir, Dieu va répondre à votre prière. Rehefa mankatoy ianao dia amaly vavaka anao Andriamanitra. Si tu vas obéir, Dieu va exaucer ta prière. Satria raha ny zava-misy tokoa raha ny valitenina valiny Jesosy dia tahaka ny sy amaly an'ilay etaetany Maria izy. Parce que si on regarde la réponse de Jésus à Marie, c'est comme s'il n'allait pas exaucer Marie. Fa rehefa nanaiky ny olona nirahana ankatony teniny Jesosy a dia tanteraka ny fanirindry. Mais quand ils eurent obéir à ce que Jésus a dit, le miracle s'est passé. Te hiditra amin'ny fiainanao ny ray azo. Et j'aimerais m'adresser à ta vie. Maro amintsika ny miatrika aretina saribahana. Il y a parmi nous qui sont malades. Maro amintsika ny miatrika olana sy mety mivaha mihitsy. Il y en a parmi nous qui traversent des difficultés, Sainy fa efa hitan'Andriamanitra io e. mais Dieu voit déjà ce qui se passe. Sainy fa efa henon'ny tompo io e. Dieu a déjà entendu ta prière. Efa eo am-pialatana ny hoadinao io e. Et tes difficultés sont déjà entre les mains Efa eo de Dieu. am-pialatana ny olana misy amin'ny fiainanao Tes io. problèmes sont déjà entre les mains de Dieu. Fa miandry ny fanekenao ny iraka ny Andriamanitra. Mais Dieu attend que tu obéisses à sa mission. Miandry ny fankatoavanao azy Andriamanitra. Mais Dieu attend juste ton obéissance. Fa raha tena mankatoy ianao Parce que dia ho si hitanao ny valiny. tu obéis vraiment, tu vas voir la réponse à ta prière. Mandehana amin'ny anyrahana anao.
Va et accomplis ta mission. mandehana amin'ny any rananao. Va et accomplis ta mission. Ekeo ny hiraka mpanaovinanao. Accepte la mission de Mety Dieu. aiza ho olona tena manaiky ny hiraka Andriamanitra. Accepte d'être une personne qui obéit à Dieu. Inona moa ny hiraka ny ran'Andriamanitra ianao io? Mais c'est quoi ta mission? Hanambarany amin'ny Jesosy. C'est pour proclamer Jésus. Alléluia. 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 Sainy fa ny anaran'i Jesosy dia anarana mahagaga. Le nom de Jésus, c'est un nom miraculeux. Anarana mitondra fanafana. C'est un nom qui apporte la délivrance. Anarana mitondra vahaolana. C'est un nom qui apporte la libération. Anarana mamany fatorana. C'est un nom qui délivre les captifs. Anarana mamadika tantara. C'est un nom qui peut transformer des vies. Satria tompo izy. Parce qu'il est Seigneur Satria Andriamanitra izy. et parce qu'il est Dieu. Ny anjaranao ny mitory azy. Ta part, c'est de juste proclamer son Ny nom. anjaranao ny manambara azy. Ta part, c'est de juste proclamer son nom. Alléluia. Alléluia. Sainao nge ity tantara atao anatin'ny baiboly ity e. Il y a aussi une histoire dans la Bible Mateo toko faha 1 Qui se- manomboka amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 12 ndao vakisika amin'ny teny français indray dia avy eo vakiko amin'ny teny malagasy. qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Au nom de Jésus. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Verset 20. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ho vakiko amin'ny teny malagasy amin'izay mazava ny amin'ny maro atao anatin'ity fiangonana ity. Ary noho ny verina maraina akany an-tanàna izy dia nona Jesosy io. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo amin'ny kanjo sy nahita na inona teo aminy hafa sy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nihitany mpianatra izany dia tonga izy nanao hoe, nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety an'io aviavy io e. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka sy mianahana dia sy izao natao amin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'ny tendrombohatra ity aza ianareo ka manao hoe mifindray ianao ka mianzerahany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Alléluia. Tantara zava-nisy no tantarain'i Jesosy ary nosoratana tato amin'ny baiboly. L'histoire qui a été écrite dans la Bible, c'est une histoire vraie. Satria misy fandresen-dahatra tiany tompo ho apetraka amin'ny mpianatra. Parce que Dieu veut convaincre les disciples. Nisy hazona aviavy anankiray maniry teo amoron-dalana. Il y avait un figuier sur le bord de la route Raviny be any teo amin'ilay aviavy. et il y avait beaucoup de feuilles sur ce figuier. Ny ravina dia fanambarana fa velona io hazo io. Les feuilles sur le figuier montrent que ce figuier est en vie. Fa ny voa kosa dia fanambarana fa manaiky ny mission nampanaovina azy izy. Mais les fruits montrent que ce figuier accepte sa mission. Satria raha mamboly voankazo anankiray ianao dia sy ny hazony akory no azo hohanina fa ny voza avoakany. Parce que si on plante un fruit, on ne peut pas manger les feuilles, mais on peut juste manger les fruits. Rehefa nandalo teo amin'ny aviavy Jesosy dia nahita fa velona ilay aviavy. Et quand Jésus passa devant le figuier, il a vu que ce figuier était en vie. Satria misy ravina mandrompona teo aminy. Parce qu'il y avait beaucoup de feuilles.
fa rehefa tonga teo akaiky kosa izy dia nitady voa teo aminy. Mais quand Jésus s'approcha, il cherchait du fruit. Kinanjo tsy nisy voa tao. Hélas, il n'y avait pas de fruit sur ce figuier. Dia nitokana ny nambarany. Et Jésus a juste prononcé une parole, Aza misy mihinana aminao intsony. que jamais plus tu ne portes de fruits. Gaga ny mpianatra. Les disciples ont été étonnés Satria ny ampison'io ihany dia nalazo ilay aviavy. parce que le lendemain même, le figuier est devenu sec. Inona moa ny afatra tian'ny tompo ambara eto? C'est quoi le message? Isika navotan'Andriamanitra io dia tokony ho hisy voa mivoaka avy amintsika. Nous tous qui ont été sauvés par Dieu, nous devons porter des fruits. Tokony hamoa isika. Nous devons porter du fruit. Sy azo atao ny mijanona ravony fotsiny. Il ne faut pas rester avec juste des feuilles. Sy azo atao ny mijanona ho kristianina tsotra fotsiny. Il ne faut pas rester un simple chrétien. Fa mitady voa avy amintsika Andriamanitra. Mais Dieu cherche du fruit. Mitady voa avy aminao izy. Mais Dieu cherche de fruits sur toi. Inona moa ny voa nyrasana aminao? C'est quoi le fruit que Dieu attend de toi? Hamozy ny mpifatitra. C'est pour sauver les captifs. Hamaha ny fatora ny mpifatitra. C'est pour libérer les captifs. Ny zavatra rehetra tokony atao dia efa nambarany. Tout ce qu'il faut faire, Dieu a déjà dit. Mandehana fotsiny dia torio ny filazantsara. Mais va juste et prêche l'évangile. Andriamanitra ny hampamoa anao. C'est Dieu qui va te faire porter du fruit après. Na dia ohatra ny sarotra aza ny fandehanana mitory amin'ireo olona mifatotra mandehana fa hampamoa anao Andriamanitra. Même si aller prêcher l'évangile et libérer les captifs semble difficile, vas-y, marche parce que c'est Dieu qui va te donner du succès. Nanaitra ny mpianatra ny nahita ny aviavy nalazo. Les disciples ont été étonnés de voir le figuier complètement sèche. Fa naveriny Jesosy ny fanazavana. Mais Jésus leur a expliqué Ny finoana ao anatin'ny olona no ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany. c'est à travers la foi que Dieu peut agir sur une personne. Ny finoana ao anatin'ny olona no ahafahan'ny olona mamaha ny fatorana ho an'ny mpifatitra. C'est par la foi qu'une personne peut aller délivrer les captifs. Ary na dia olana goavana be tahaka ny tendrombohitra azy Et même si le problème semble énorme comme une montagne, dia ho tonga tany lemaka ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana. cette montagne pourrait être aplatie grâce à la foi. Koa aza mijery an'izay agoavan'ny olana amin'ny olona andehanana mitory fa mitory. Ne regarde pas alors l'immensité ou les difficultés pour aller prêcher, mais va juste et prêche. Fa raha mandeha anao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Car si tu vas aller prêcher, tu vas voir la gloire de Dieu. Raha mitory ianao dia hita ny fahasaran'Andriamanitra. Si tu vas prêcher l'évangile, tu verras la bonté de Dieu. Sahi mitory an'i Jesosy. Ose prêcher Dieu. Sahi mitory ny fahatsarany. Ose annoncer Jésus et sa bonté. Sahi mitory ny fahalebiazany. Ose annoncer la grandeur de Jésus. Tonga ny vanim-potoana aombiazanao. Le moment est venu où tu vas avoir du succès. Tonga ny vanim-potoana aombiazanao. Le moment est venu où tu vas avoir du succès. Tonga ny vanim-potoana isehoan'i Jesosy fa misy ao aminao izy. Le moment est venu où Jésus va se montrer qu'il est Ka raha avec toi. mandeha anao dia hampahomby anao Et si Andriamanitra. tu vas aller, tu vas voir le succès. Farany sainy fa olona ny fidian'Andriamanitra ianao. Finalement, pense vraiment que c'est Dieu qui t'a choisi. Sainy fa olona no fidian'Andriamanitra ianao. Aie conscience que c'est Dieu qui t'a choisi. Olona mahomby ianao io. Et tu vas avoir du succès. Olona hafa misy ianao io. Tu es une personne extraordinaire. Satria Jesosy no nifidy anao. Parce que c'est Jésus lui-même qui t'a Dia choisi. izy ihany koa ny hampahomby anao. Donc c'est lui qui va te donner du succès. Raha mandeha anao dia aomby. Si tu vas aller, tu vas voir du Raha succès. mandeha anao dia aomby. Si tu vas aller, tu vas voir du succès. Ary ny olana misy eo amin'ny fiainanao dia hiala eo aminao Et zany. tous les problèmes que tu as dans ta vie vont disparaître de ta vie. Alléluia. 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 Hivavaka sika zao. Nous allons maintenant prier. Inona moa ny vavaka ao ataosika? Comment nous allons prier? Andao tena angataka amin'ny fanahy masina mba hameno asika ahitanao ny fomban'Andriamanitra anao.
On va prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse, pour qu'on puisse voir du succès. tonoana amin'ny vavanao misy izy nifidy no ampiteny ka dia hiteny ianao. Proclame de ta bouche que c'est celui qui t'a choisi qui va mettre les paroles dans ta bouche. tonoana amin'ny vavanao misy izy nifidy no ampiasa ka dia andeha hanao ny asa ianao. Proclame de ta bouche que celui qui t'a choisi va te donner du succès. sainy sahady ny fandresenao, Et vois déjà que tu vas avoir, sainy sahady ny fahombiazanao. vois déjà que tu as le succès Ampahomby anao et Andriamanitra. que Dieu va vraiment Ndao te ary donner sikasa du mi succès. mivavaka izao. Je t'invite à prier. Ray masina ho misaotra anao izahay. Satria anao no mampahomby anay. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que c'est Tompo toi ô qui nous manaiky donne le izahay succès. ho irakao. Nous acceptons d'être envoyés par toi. Olona hafa misy izahay manana anao. Nous sommes des personnes extraordinaires parce que nous Ny t'avons. olana mivaha satria atao anatinay ianao. Tous les problèmes vont être résolus Ny parce que c'est aretina toi qui vis en sitrana nous. satria atao anatinay Les ianao. maladies vont être guéries parce que c'est toi qui es en nous. Olona miavaka izahay satria novidinao. Nous sommes des personnes extraordinaires parce que c'est toi Olona qui nous as miavaka izahay choisis. satria ampiasainao. Nous sommes des personnes hors du commun parce que c'est toi qui nous utilises. Noho ny amin'ny fanekeko anao dia olona miavaka aho. Oui, parce que je t'obéis, donc je suis une personne hors du commun. Noho ny amin'ny fanekeko anao dia olona hafahafa mihitsy aho. Parce que je t'obéis, je suis une personne extraordinaire. Ny teny aleoko mivavaka ho teny avy aminao. La parole qui sort de ma bouche, c'est une parole qui vient de Ny toi. teny aleoko mivavaka ho teny avy aminao. La parole qui sort de ma bouche, c'est une parole qui vient Ianao de no toi. matateraka ny teny aleoko Et mivavaka. c'est toi qui accomplis les paroles qui sortent de ma bouche. Manasitrana ny marary. C'est toi qui guéris les malades. O mamany fatorana. C'est toi qui délivres les captifs. Satria ianao no mampiteny ahy. Parce que c'est toi qui me fais Ka dia parler. hiteny ahy tompo. Donc je vais parler. Resy ny fahavalonay. Tous les ennemis sont vaincus. Resy ny fahavalonay. Tous les ennemis sont Amin'ny vaincus. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Saotra tompo. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ndao sika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Prions encore pour remercier le Seigneur. Andriamanitra arany malala masina izay ny an-danitro. Père céleste qui es aux cieux, Maniraka an'izao fiangonana izao ianao tu envoies cette église en mission mba mijenona ny hafa pour sauver d'autres âmes, satria mila ola be dia be voavoatra anao amin'izao vaninandro izao. puisque tu attends que plusieurs âmes soient sauvées, Koa dia mamindrafo aminay ianao que ta grâce abonde en nous, mba tokanay anaiky que nous acceptons ta parole, mba anaiky ny hiraka ao que nous acceptons ta mission ka dia indreto izahay andeha. et que nous allons partir maintenant Olona maro tokoa ne novovonjy et que plusieurs âmes sont amin'ny sauvées alalan'izao asa izao. à travers cette œuvre. Misaotra ray malala Merci Père, amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Amen. Amen. No hiteka mafantompo isika. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Acclame plus fort. Alleluia! Alléluia. Aoko fantatsika rehetra tokoa ry havana malala Sachez, frères et sœurs, fa tena miankina amintsika Andriamanitra que Dieu attend vraiment ton œuvre mba mijena ny hafa. pour sauver les autres. Raha tsy mandeha ianao Si tu ne vas pas, dia tsy tanteraka ny etaetan'Andriamanitra la parole de Dieu ne sera pas accomplie. dia ilay etaeta hamonjy ny hafa. Et sa soif pour sauver les autres. Noho izany manapa-hevitra ny andeha. Décide maintenant. Inoko fa raha mandeha ianao ny olana fiainanao ho afan'Andriamanitra. Et je crois vraiment que si tu acceptes de partir, Raha mandeha ianao ny aretinao aminao hositran'Andriamanitra. tes soucis seront résolus et tes... Mazava la hafatra nampitondrain'Andriamanitra am-panopony teo. Le message de Dieu est clair. Andaontsika hiteka mafy ho azy. Acclamons le Seigneur. Alleluia! Alléluia. Amen. Amen. Dia amin'izao fotoana izao ary a dia mbola misy ilay fanasana anasantsika ny olona. Et maintenant encore, il y a les invitations que nous allons Manana partager. finoana fa amin'ny alalan'ireny fanasana ireny dia misy olona be dia be vanginy fanahy masina any hoe ianao dia mila vonjena. Et la fois qu'à travers ces invitations, plusieurs personnes seront touchées et Ka dia sauvées. mangataka anareo tompon'andraikitra rehetra mba handrosavetrany isareny fanasana dia hitohy ny hira fiderana ho an'ny tompo. Et nous allons donc recevoir ces invitations à partager.
mpanompo hoiraka solo ny tompo mpanompo iraka nompo ka iza no vonoka andeha iantso ny olon-drehetra anompo ny tompo ny tompo anompo ka aina no feitra iza no vonoka andeha Écoutez attentivement aussi cette annonce que je vais vous faire. Dans un mois, dia anatanteraka lay fitsakatsakanana lehibe isika etsy Ambohimanambola. Nous allons participer à la grande excursion en Ambohimanambola. Le toerana andehanantsika dia eo amin'ilay hoe Adventure Park. Nous allons aller à l'Adventure Park. No zany a mila miomana dian'izao isika. Alors préparons-nous dès maintenant. Anjarana ra-piandraikitra ny manomana ny olona ao amin'ny groupinareo mba andeha daholo. Chaque responsable va inviter chaque membre de groupe à venir. Tsy hoe rehefa akaiky fotoana vao miomana ianao. Ne te prépare pas très proche de la date. Raha ohatra zay no nandaminanao fiainanao a dia ho maro amintsika no tsy lasa. Si nous allons agir comme ça, beaucoup d'entre nous ne pourront pas y aller. Satria raha dia mianaka ianareo dia mila miomana dian'izao ny amin'ny frais andehanana any. Parce que si vous êtes nombreux, vous devez vous préparer dès maintenant à avoir tout ce qu'il faut pour y aller. Marina fa akaiky ilay toerana azo andehanana tongotra fa hafa ihany mandeha fiara. Nous savons que c'est assez proche, mais c'est mieux d'aller en voiture. Ka dia zay zany a andraikitsinareo mpiandraikitra ny manentana ny olona rehetra dian'izao mba hiomana ho any. Donc chaque responsable de groupe va inciter tous les membres à venir dans un mois. Ny rariko ho any daholontsika rehetra. Ce que je souhaite, c'est que nous y allons tous. Zany no antony mahatonga anay nanapa-kevitra hoe hanofa an'io parka io. Et c'est pour cela que nous avons décidé de privatiser l'Adventure Park. Lafo be ny ofany. Ça coûte assez cher. Kanefa matoa manentana anareo mandeha zay dia tena ilaina mihitsy ny andehanantsika any. Mais si je vous incite à y aller, c'est que ça sera très fructueux pour nous. Dia samy tain'Andriamanitra tompoko. Soyez bénis. Manaraka zany raha sitrapon'Andriamanitra rampitso zahay dia iainga andeha hanao asin'Andriamanitra tafika masina amin'iny ny aran-4 iny. Et Dieu voulant aussi, à partir de demain, nous allons
faire une mission sur la route nationale 4. Manomboka rapitso no asa io ao amin'iny commune Mahatsinjo. Nous allons commencer par la commune de Mahatsinjo. Vitany ao dia mitoy makany amin'ny commune Berivitra 55. Après cela, nous allons passer par l'étape de Berivitra 55. Dia mangataka anareo zahay mba hivavaka mba aomby zahay amin'izany asa fitoriana filazantsara izany. Et nous demandons à l'église de porter cette mission en prière. Reto ekipa reto moa zany no anisan'ny miaraka amiko andeha ho any amin'izany toerana izany. Le groupe de louanges fera partie des missionnaires pour cet axe-là. Ka mivavao anay ianareo. Priez pour cette mission. Fa anankiray ihany koa anefa satria tsy andeha ho any daholo tsika rehetra. Et puisque ce n'est pas tout le monde qui pourra y aller, dia mba ankatany ianareo mba anoana an'izany mission ho ataonay izany. et nous vous demandons de supporter cette mission également. Tiako isika androany andray anjara hoe ohatrinona mba ho ataonao ho amina io mission io. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse participer à cette œuvre de Dieu. Ataovy sy vitanao. Fais ce que tu peux. Na dia vidina gasoil ray litatra azy. Même si c'est pour acheter 1 litre de gasoil, Ataovy sy vitanao. fais vraiment ce que tu peux. Raha samy mandray anjara isika dia azo lazaina hoe ho maivana aminay ny mission zay andehananay. Si chacun d'entre nous pourra participer, ça sera un fardeau en moins pour nous. Koa asiko arina zany eto a dia ho an'ny arevanirina angatana ambandroso tena manomeza vokatry ny fonao ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Nous allons placer les corbeilles devant et nous vous incitons vraiment à donner de tout votre cœur pour l'œuvre de Dieu et la mission de Dieu. Dia ao tsika mbola hanao hira anankiray a dia ao anaty izany mandroso ny anirina mandroso dia avy eo maka toerana ny ianareo tsy avy hatrany tonga dia mody akory. Et à travers la louange que nous allons faire, nous allons venir approcher les corbeilles.
rehetra Nous allons nous lever. dia misaotra anareo tompoko ny amin'ny fandraisana anjara ho fanohanana ny mission zay ataontsika amin'ny RN4 iny. Et nous vous remercions chaleureusement pour cet apport pour la mission. Na dia tsy andery ianareo dia Andriamanitra ny amaly fitika hovahany ny olana ao fiainanareo. Et que même si vous n'y allez pas, mais à travers votre support, Dieu viendra vous visiter, résoudre vos problèmes. Amarana fotoana amin'ny alala vavaka azy isika. Et nous allons clôturer ce culte avec une prière. Magataka azy vavaka. Nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence durant ce culte et nous te remercions pour ta parole qui nous a touchés. Père Céleste, nous te remercions également pour la mission que tu as mis en chacun de nous pour annoncer la parole, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer chaque lien et pour guérir les malades. Et nous savons qu'à travers cette mission que tu nous ordonnes, plusieurs âmes seront sauvées. Nous remettons entre tes mains également le voyage missionnaire qui va commencer demain à travers les 2 communes. Que ta parole vienne avant toucher les personnes, Père Céleste. Et nous remettons entre tes mains les véhicules et le trajet de ces missionnaires. Que ta main les protège au départ et à l'arrivée. Et bénis aussi cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dia miravy zany tsika tompoko.